teny, il a parlé. Andriamanitra no niteny hoe raha misy ozy izy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Amen. Alléluia. Andohantsika ny louange dia hiaraka maka ny psaume 33 tsika. Psaume 33 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Alléluia. Psaume 33 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy avakiko amin'ny teny français amin'ny anaran'i Jesosy. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Alléluia. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Amen. Vous dites, Dieu a parlé. Alléluia. Vous dites, c'est le thème vakitika tewe. La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. De nous en retraretrany de hozy izy le teny any amin'ny voalohany hoe car l'Éternel a parlé, alors louons-le. Car l'Éternel a parlé, alors Dieu est digne de confiance. Amen. Parce que Dieu a parlé. La parole de l'Éternel est droite et affermie pour toujours. Amen. Mintsika ozy izy ateo hoe eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Satria nino ny tenin'Andriamanitra tsika. Tenin'Andriamanitra ny fondement. Ny tenin'Andriamanitra no fondation. Là où est la parole de l'Éternel est honorée. Là où est la parole de l'Éternel est craint et appliquée. L'esprit est en mouvement. L'esprit honore. L'esprit est en mouvement et sa présence est là. Amen. Parce que nous honorons sa parole. Amen. Alléluia. Donc, si on a ni foutika, yaraka nandratra ny vavakitsika ho amin'Andriamanitra, ndao hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahamarinana. Amen. Tsy tonga etsika noho ny fahatsapana, tsy tonga etsika noho ny resaka ambiance, fa tonga etsika satria mino ny tenintsika. Amen. Mino ny tenin'Andriamanitra tsika, ny tenin'Andriamanitra inébranlable. Alléluia. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny psaume any hoe car tous ceux qui se confient en l'Éternel est comme la montagne de Sion, sont comme la montagne de Sion. Ils sont inébranlables et ils sont affermis pour toujours. Amen. Tsy voahozongozona na inona fa tahaka ny tendrombohitra ziona ozy izy. Ny olona izay matoky an'Andriamanitra. Ary tsika matoky an'Andriamanitra satria matoky ny tenintsika. Amen. Les tenes c'est rocher, les tenes les rochers inébranlables. Alléluia.
raha eo makasitraka anao zay makasitraka anao zay ray fantominao indray zay tsirairay avy eto amin'ny fanatrehanao androany misaotra anao zay satria anao fanahy masina no nitona anay tsirairay avy ary mino ny teninao zay mino anao zay alleluia misaotra ray eo ray oashekera asandrato mivavakao asandrato mivavakao ansokafo ny vavanao dia misaoran'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehana androany alleluia Jesosy eo disposenay ny fonay Jesosy eo disposenay ny voainay ny fonay eto amin'ny fanatrehanao androany mi-accueilliranao fanahy masina alleluia voainay ny fonay misatendre aminao zay miandry anao zay androany eto amin'ny fanatrehanao satria raha miteny ianao hoe eto ianao manatrika anay eto ianao dia tsy hijerijery fotsiny anay izany ianao tsy hijoro fotsiny izany eto ianao mais là où est ta présence il y a un shift alléluia il y a un changement là où est ta présence il y a un mouvement alléluia Sotranao zay alléluia nous honorons ta présence au milieu de nous aujourd'hui alléluia Rebo shakaraya sondoroya baba kereya alléluia mahazo ainy eto ampovoaninay androany fanahy masina aoka ianao ahazo aina eto ampovoaninay androany aoka ianao ahazo aina ao anatin'ny fonay alléluia nous sommes venus ici aussi Seigneur non seulement pour recevoir mais nous sommes venus aussi Seigneur pour offrir Seigneur un sacrifice d'adoration nous sommes aussi venus ici pour offrir un sacrifice de louange. Alléluia. Satria ianao ny teny dia mendrika ny oderena ianao. Alléluia. Satria ianao ny teny dia mendrika ny atokisana ianao. Alléluia. Alléluia. Faly zay Jesosy eto amin'ny fanatrehanao. Faly zay androany eto amin'ny fanatrehanao. Halleluia. Satria anao ny teny dia te hanangana ny tananay zay androany. Halleluia. Halleluia. Jesosy eo raiso ny toerana. Aoka ianao azo aina androany. Halleluia. Aoka ianao honore androany ao anatin'ny fonay sy eto ampovoan'ny fiangonanao. Aoka ianao non pas à nous, aussi c'est l'été, non pas à nous, mais à toi seul. À toi seul, donne gloire à ton nom, à toi seul. Alléluia. Alléluia. Mendrika ny terenao Jesosy Kristy eo. Mendrika ny célébration rehetrarehetra ianao. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Velona ny Andriamanitra tsika. Velona ny Andriamanitra topoitsika. Alléluia. Le Andriamanitra izay irerehavantsika velona miasa eo amin'ny fiainantsika. Na dia ohatran'ny zavatra contraire raha ny zavatra hitan'ny masontsika. Na dia zavatra ohatran'ny mbola douloureux ihany raha ny zavatra tsapantsika. Fa hozy izy Andriamanitra hoe moi je demeure. Moi je règne. Alléluia. Alléluia. Mendrika ny terenao Jesosy eo. Alléluia. Dao asandratritsika izany hery izany androany. Mendrika ny tera sy ny haja asandatra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny haja asandatra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toana. Fa tsara ianao, magaga
tsisy mitovy amina, tsisy tohana raha averitsika indray mendrika ny dera sy ny atsa asangatra ny tanana maovoninahitra mendrika ny dera sy ny atsa asangatra ny tanana maovoninahitra tsarana magaga tsarana tsisy mitovy amina, tsisy tohana tsarana magaga tsarana tsisy mitovy amina, tsisy tohana raha tsaranao Jesosy, tsisy mitovy aminao, tsisy azo ampitahina aminao zany. Tu es le seul Dieu vrai et unique vrai Dieu. Alléluia. Manjaka ianao, velona ianao, miasa eo amin'ny fiainanay ianao. Mino an'izany zay, mampianatra anay andeha amin'ny finoana ianao. Marina fa amin'izao vanim-potoana faran'izao ohatra ny zavatra contraire daholo, opposition zavatra iainanay, miaina oppression zay amin'izao, miaina ohatra ny zavatra mitarika anay tsy ino zany zay eo amin'ny quotidiennay. Alléluia, fa mampianatra anay ianao, mampatsiahy anay ny fanahinao masina. Hozy izy ny teninao hoe aoka ny teniko, aoka ny teny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Halleluja. Aoka ny teny Kristy ho velona ao anatintsika, aoka ny teny Kristy tena hitoetra betsaka ao anatintsika. Andriamanitra hoe tena fotoana zao tena mila iorenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Nous sommes dans les temps où nous devrons vraiment être ancrés dans la parole de Dieu. Mila miorina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Hozy izy neny teo hoe misy an'izay fiadanana zay, mila miaina an'izay fiadanana zay tsika. Peu importe ny zavatra lalovantsika, me mafy. Fa hozy izy neny teo hoe mila miaina an'izay fiadanana zay tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia hozy izy niteny any amin'ny Ésaïe ihany hoe à celui qui lui fait confiance, il y a une paix parfaite. Il y a une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Et nous marchons dans cette disposition ferme dans notre marche avec Jésus. Amen. Ary izay confiance zay dia puizentsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy misy tenin'Andriamanitra velona ao anatintsika dia raraka foana ny fatokiantsika an'Andriamanitra. Fa mila velona ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, mila ancré amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, mila fondé amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Amen. Dia miorina amin'ny fatokinana azy tsika. Alléluia. Dia mitoetra ao anatintsika ny fitsaharana sy ny fiadanana. Amen. Mampianatra antsika ny fanahy masina, mampianatra antsika ny fanahy masina. Alléluia. Hozy izy Jesosy tany amin'ny evangelina tany hoe zaho hozy izy tsy manao zavatra afa-tsy izay tenenin' ray amiko. Dia ny fanahy masina koa tsy manao zavatra antsika afa-tsy avoavo amin'i Jesosy ihany, sy avoao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Rehefa misy tenin'Andriamanitra velona ao anatsika dia en mouvement ny fanahy masina, miasa ny fanahy masina. Alléluia. Ndaontsika merina lera teo fa tsara ianao. Alléluia. Tsara ianao, tsara ny teninao, tsara ny aminao rehetrarehetra Jesosy. Fa tsara ianao, magaga tsara ianao.
tsisy mitovy amina tsisy toanao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy amina tsisy afaka verinao feky fierté ve zany izy tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy amina tsisy toanao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy amina tsisy toanao raio. Alléluia, alléluia, alléluia. Tsisy tahaka anao Jesosy Kristy. Alléluia. Eto ianao, eto ianao, manatrika anay eto ianao. Alléluia. Tsy fahatsapana aloha fa finoana aloha. Amen. Mino an'izany zay hoe eto ianao. Rehefa eto ianao dia misy zavatra miovy. Amen. Eto ianao dia miasa any anatin'ny fona ihany ianao. Eto ianao dia mampitodika anay any aminao ianao. Alléluia. Eto ianao dia misarika ny attention anay ianao. Misarika ny attention anay ianao mpanjiny la croix. Manapatapatani siukisa
teo amin'ny lakroa zany zavatra efa vita ny Jesosy teo amin'ny lakroa zany rehetrarehetra zany raisitsika amin'ny finoana fotsiny zany halleloia efa nisitrano ny aretina efa nitapatapahany ny zioka amen halleloia raisina amin'ny finoana zany rehetrarehetra zany Jesosy misaotra anao zahay satria ianao nefa niteny hoe vita tu as dit tout est accompli halleluia mino an'izany zay fahamarinana eo amin'ny fiainanay zany isitrahana isan'andro zany raisy fotsiny amin'ny fisaorana zany fahamarinana zany misaotra anao zay Jesosy halleluia hozy izy le teny teo là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté iainanay isitrahanay zany fahafahany zany à cause de Jésus à cause de l'œuvre de Jésus alléluia ometsika voninahitra isan'andro miasa mpamonjena nataony Jesosy ho atsika aoka tsy ho adinitsika amin'ny fotoana rehetrarehetra ny zavatra nataony atsika halleluia ndotonotsika proclametsika amin'ny finoana ihany sitranany aretina mivany famatorana izao satria tenao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioka izao satria tenao sitranany aretina mivany famatorana izao satria tenao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioka izao satria tenao satria eto ianao satria eto ny fanatrianao rehefa eto ny fanatrianao dia eto ny fahafenonay alleluia Jesosy ianao rery ihany no ilainay Jesosy hoe ianao rery ihany no mahacomble anay alleluia ianao rery ihany no antony fifalianay Jesosy alleluia alleluia alohan'ny raha manaraka dia hijoro vavolombelakelo atsika zavatra niainanay tamin'ny herinandro le izy tamintsika lenanao tamin'ny fanatriana tamin'ny heriny dia rehefa le tapitra ny fiderana dia tsy haiko misy maromaro ngamba nahita ny joy lasotra ny niova tampoka tetsy ariana tetsy tamin'ny voalohany izy nidera be sy falifaly be fa tena hoe tampotampoka teo izy dia tonga dia ohatran'ny kao dia nakakoin kely tery amin'ny seza tery izy dia tena tonga dia namay be izy dia izy tika voan'ny gripa le tena le gripa mahery be fa tsy fantatray moa zany tamin'izany dia avy eo nialiny sabotsy iny fanatrehany iny dia tena hoe namay be izy tena namay be fa presque 40 ny températurany dia tsika moa zanak'Andriamanitra dia mivavaka dia miaina mivavy dia mivavaka dia nametrahan-tanana dia avy eo dia natory dia tsy natory mihitsy moa zany satria tsy netinidina mihitsy ny températurany dia mena doliprane izy indray mandeha dia tsy netinidina ihany températurany fa mbola namay be foana nandritry ny alina tontolo dia niara-tsy natory tamin'ny teo tamin'izay sabotsy foalady dia avy eo dia mivavaka dia satria izy tsy matory dia zaho koa mipetraka mivavaka eo dia nisy teny zay non ka mbola tsy le alina nahazo an'ilay teny fa mivavaka fotsiny aloha tena hoe mivavaka tena hoe niezaka ahitan'izay tena hoe za miombona amin'Andriamanitra zay satria hitanareo rehefa misy zavatra ohatran'ireny dia
malgré an'ilay zavatra fantatritsika rehetrarehetra ny teny hoe jere an Jesosy vava miombona amin'Andriamanitra, izy rery ihany no ilaina, ao amin'ny ihany ny fifalitsika, fa ny ato manao ohatr'izao foana. Misy an'ilay ohatrany hoe mahita ny etahany dia midobodoboka foana. Dia avy eo dia tonga nefa maraina dia ohatrany hoe niova kely izy zany, ohatrany hoe tonga dia tafatsangana teo ambony fandriana izy dia somary rehefa miaina ny température dia mahazo aina izy, fa rehefa ilay misy température dia mikolapsa kely izy. Dia avy eo dia juste hoe maraina kely fotsiny izy no nidina ny températureny a. Dia avy eo nefa izay mbola nandeha mivoaka ihany lahady. Dia tena tsy tao mihitsy Joy fa tena hoe narary, tena hoe namay be foana izy a. Dia natory amin'izay ny lahady a, ny lahady tontolo amin'izay. Tena ho anahy manokana ilay satria mbola tsy niaina zavatra ohatran'izany hoe tena par rapport amin'ny zavatra hitako a, ohatry ny hoe mahita anazy zany dia tena tsy mety meko doliprane indray mandeha fotsiny izy tamin'io alahady io a. Dia tsy nety nidina ilay température fa tena hoe miarina izy dia mamay be izy sapaiko dia miarina izy dia miboredika be, hitanareo fa au point amin'ilay miboredika amin'izay, ilay miteniteny foana amin'izay izy. Dia masony efa ilay manao ohatr'izao dia ohatra miakatra menamena be. Dia sabotsy adiniko ny teny anareo fa sabotsy maraina lefa ilay Joy nitsangana iny dia nisy teny ohatr'ity azoko aloha tao amin'ny 2 Chroniques fin 2 Chroniques fin 12. De Chroniques fin 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ô notre Dieu, izy ity dia ilay ohatry ny resaka momba ny adin'i Josaphat. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tamin'ny Josaphat io ilay niatrika guerre izy dia avy eo dia nisy multitude teo amin'ny devant-any. Dia ozy izy hoe je suis sans force ozy izy, dia je ne sais pas quoi faire. Dia ohatr'izay mihitsy ny atahako tamin'io fotoana io, ohatrany hoe tsy manana herintsony tsika mantsy indraindray mbola misy an'izay hoe plan B zay, mbola afaka misy manao ohatr'izao, fa tu arrives à un point où tu ne sais plus quoi faire. Dia ozy izy Josaphat hoe mais nos yeux sont sur toi. Dia avy eo dia malgré an'ilay zavatra ataony Joy eo akaiky eo hoe miarina foana izy dia migongonona amin'ny se plaindre eo izy, mitomany eo izy dia ilay miboredika foana izy. Dia avy eo dia me mampianatra amin'ny fanahy masina, ohatrany hoe mampianatra amintsika ao anatin'ilay ady mifanahy masina hoe quelle attitude nous devons avoir. Dia nampianatra anahy izy hoe détache toute ton attention aza avela aminazy tsony ny attention anao, fa tena hoe fixe tes yeux sur moi. Dia en fait le mifixer ny regardantsika amin'Andriamanitra en fait mila mahenitsika, mila maheno ny tenintsika. Ohatra ilay teny nanomboantsika tamin'ny voalohany teo hoe Dieu a parlé. Fa rehefa ny feo an'Andriamanitra, rehefa miteny Andriamanitra dia iny ilay mitondra fiadanana ao anatsika. Dia tena hoe izay ilay mijery an Jesosy, tena mijery an Jesosy mivavaka, tena hoe tsy mivavaka hoe en ce qui concerne Joy intsony hoe sotrano izy na ohatr'izay tsy izay intsony, fa tena hoe ny fantatro fotsiny hoe ny zavatra fantatro fotsiny hoe Jesosy hatramin'izay ohatrany hoe tenenina foana fotsiny le teny hoe fandiakapoka taminao no nanasitranana ny aretina rehetra, fa tamin'izay tena izay teny izay no nifikirako hoe diakapoka tamin'i Jesosy no nanasitranana ny aretina rehetrarehetra, un point c'est tout. Izay ny teniny tsy miova dia nanomboka ny adorer anazy amin'izay ohatrany hoe parce qu'il a parlé, donc je lui rends des gloires tout simplement, je l'ai tout simplement adoré à cause de ce qu'il a dit, pas à cause de mety hoe tsy zavatra miova eo amin'ny fiainantsika. Rehefa miatrika ady tsika matetika tsika mivavaka fa ohatrany hoe tsy miova fa ny eo ihany ny eo, fa Andriamanitra efa niteny,
Andriamanitra efa niteny izy hoe tout est accompli. Andriamanitra efa niteny hoe tsy misy ozy izy. Misy an'izay teny izay koa nampatsivo ny fanahy masina anahy tamin'ny fotoana hoe tsy misy ozy izy na inona mahatafasaraka anao amin'ny fitiavako, na fiainana na fahafatesana. Alleloia. Satria rehefa ohatra rentsika dia mandeha lavitra be fisainantsika. Fa ozy izy hoe tena tonoko mihitsy na fahafatesana na inona tena atoky anao hatramin'ny farany fa raha nananina vita nanangana ny Lazara tena nasa mihitsy na maty eo rytrao io za vonona hivavaka hiresisite anazy satria Andriamanitra miteny. Rehefa miteny Andriamanitra hoe ozy izy hoe raha ny zanako latokana ozy izy nomeko anao, moa ve tsy homeko anao maimaim-poana ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ozy izy hoe fony mbola mpanoty ianao ne ozy izy mbola maloto dia efa maty hamonjy anao. Dia maika ave ozy izy hoe ianao efa justifiena par mon sang, ianao efa nohamarinina tamin'ny rako indray ve ozy izy, vao maika ianao ho sauveko ozy izy, peu importe ny zavatra lalovanao. Raha naloto ianao, mpanoty ianao tsinitsininy, niany efa nalefako aloha ozy izy. Dia maika ave ozy izy fa efa marina ianao, nohamariniko tamin'ny rako ianao. Dia vao maika ozy izy tena navitra anao amin'ny colère de Dieu. Any amin'ny Romains 5:9 any teny an'izay. Dia tena hoe toy ilay vavolombelona teo, tena hoe ny zavatra ilaintsika araka ny teneny zarain'ny mpanompon'Andriamanitra foana, ny zavatra ilaintsika dia ilay fanatrehan'Andriamanitra mitondra fiadanana sy fitsarana ao anatsika. Zavatra rehetrarehetra situation réglé foana. Fa tena ndao tedavin' Jesosy eo amin'ilay tsika mibanjina anazy iny. Jesosy ianao no ilaiko, Jesosy ianao no teny. Rehefa tsy hitanao intsony izay tenena dia adoreo izy. Rehefa tsy hitanao intsony izay tenena dia ataovy any amin'ny daholo. Ny fifatohanao rehetrarehetra dia loule. C'est ce que j'ai fait tamin'izany teo ambony fandriana teo, dia izay no nataoko. J'ai adoré le Seigneur. Alléluia. Dia tena hoe ny ampitson'iny dia tena hoe ny niova tsikelikely. Dia nangataka vavaka tamin'ny mpanompony aho, satria misy tenin'Andriamanitra koa hoe mifampivavanga ianareo mba ho sitrana ozy izy, mba tonga antsika koa tsy ho tafalatsaka ao anatina orgueil hoe za rery dia mavita an'io, vavako rery dia efa mavita an'io. Dia tsaroko le teny dia non, je vais contacter le serviteur de Dieu et je vais lui demander aussi de la prière. Dia nangataka vavaka taminy hoe hoeto-mbavaka. Dia hitanareo ny zavatra ampianarin'i Jesosy amintsika, ny zavatra tena mahafinaritra be ampianarin'i Jesosy antsika rehefa misy zavatra mahagaga be na ohatry ny hoe misy fampiasainy ataony amintsika eo amin'ny fiainana ka mahita résultat tsika. Dia ny zavatra ampianarin'Andriamanitra antsika mba tsy mora angalarantsika ny voninahiny, satria tena subtile be ny orgueil. L'orgueil est très très subtil. La chair mora makafy be an'izay voninahitra izay. Fa Andriamanitra mampianatra antsika amerina ny voninahitra anazy ao anaty adoration. Adoration. Adore Dieu. Adore Dieu. Tout est de lui. Satria ny teny izy dia hiadore anao, tsy miovy ianao, hiadore anao. Amen. Adore-le, loue-le. Dia miverina, dia tsy mahangalatra ny voninahitra Andriamanitra izany tsika. Izay mahatonga amin'izao andro faran'izao fanahy masina miantso antsika ao anatin'izay hoe vie d'adoration izay, style de vie d'adoration izay. Amen. Ao anatin'ity hiri-ty tsika tsy hirahira fotsiny tsika fa tena hoe zavatra mahafinaritra be rehefa miaraka miassemblé ohatr'izao tsika, rehefa miara mijery an' Jesosy daholo tsika dia tanteraka ny unité. Amen. Quand nous regardons tous ensemble vers Jésus, la communion est établie, l'unité de l'Église est établie. Satria Jesosy daholo miaraka jerentsika, tsy mijery any anina sy anina, tsy mijery ny tenako, fa miara mijery an' Jesosy tsika. Dia établie une unité, mais établie une communion fraternelle. Alléluia. Dia ozy izy ilay ten'Andriamanitra any amin'ny psaume 133 any hoe misy huile précieuse amin'izay mirotsaka. Alléluia. Misy onction amin'izay mirotsaka. Amen. Alléluia.
ndao iny fotsiny hoe l'esprit est en mouvement en ce moment. Amen. Misy mouvement fanahy masina tsy takatra ny saitsika, mihoatra lavitra ny zavatra eritreretintsika, zavatra endrasantsika ny ataony amin'izao fotoana izao. Amen. Peu importe les domaines de ta vie, na familial zany, na couple zany, na financière zany, na ministère zany. Alléluia. L'esprit est en mouvement. Amen. L'esprit est en mouvement, nous le croyons. Ndao tsika hiaraka hijery an Jesosy ao anatin'ity hira ity. Alléluia. Aoka hirany any anatin'ny fonao rehetrarehetra, tsy ny vavanao fotsiny fa aoka le teny aneriny any anatinao rehetrarehetra dia hihiritsika hoe hijery anao zay Jesosy. Alléluia. Alléluia. Mahita anay ianao. Fahitana ahita tony fijerina fijeriana wa fianano pamondia mifahendrena hanao zay tokony atao. Miteriana wa tiatao tsara yo mifahitana ahita tony fiterina miteriana wa fianano pamontiay mifahendrena anao zay tokony atao. Aminieri chiurecia Uziana warilaya pigaku Uziana warivatula piyu Aminyanju piainaku si umandra kisa Yamnyekurech. Aminieri chiurecia Uziana warilaya pigaku Uziana warivatula piyu Aminyanju piainaku si umandra kiza. Satria ny teninao ny teny hoe tsiavo an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fisainanao rehetra, amin'ny fisianao rehetrarehetra, mombanao rehetrarehetra, amin'ny fahavelomanao rehetrarehetra, ny fofinainao rehetrarehetra. Tsiavo an Jehovah Andriamanitra ao. Alléluia. Alléluia. Aminieri chiurecia Uziana warilaya pingaku Uziana warivatula piyu Aminyanju piainaku si umandra kiza. Alléluia. Manzakanitu. Oh, Alléluia. Manzakanitu. Aminyanju piainaku si umandra. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Manzakanitu. Oh, Hallelujah, Manta.
antsika itiaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Mendrika ianao, mendrika ianao Andriamanitra, mendrika ianao Jesosy eo, mendrika ianao fanahy masina. Halleluja. Mendrika loatra ianao. Halleluja. 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 Faly ve tsika? Halleluja. Mamy be fanatrehan'Andriamanitra. Mbola vonona hoe tsika hideran'Andriamanitra. Amen. Dao tsika hiderana azy. Halleluja. Dao tsika mevoninahitra anazy. Hoy izy ny teny hoe ankalazao amin'ny dihy sy ny kipantsona sy ny cri de joie sy ny rehetrarehetra Jesosy. Halleluja. Fa mendrika izy, eto izy, miasa izy, velona izy. Halleluja. Dao tsika andihy. Halleluja. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. 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 Louez, 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 Amen, Alléluia. Oh, louez, 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 Amen, Alléluia. Louez, 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 Amen, Alléluia. Oh, louez, 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 Amen, Alléluia. Louez l'Éternel, 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 louez l'Éternel. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. 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 Louez, 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 Amen, Alléluia. Oh, louez, 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 Amen, Alléluia. Louez, 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 Amen, Alléluia. Oh, louez, 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 Amen, Alléluia. Louez l'Éternel, 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 louez l'Éternel. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. 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 Alléluia. 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 Misaotra anao zay Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny fanatrehanao. Encore en ce moment, Seigneur, parle. Nous allons recevoir ta parole. Alors parle, Seigneur, car ton peuple t'écoute. Alléluia. Amen. Manasa ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko anohy ny fandaharana.